faly miaraba antsika rehetra riavana nahazo ity faraiky amin'ny telopolo volana oktobra ny taona 20 ity. Androany moa dia ankalazantsika indrindra ny androny réformation zany hoe ny tariany Martin Luther ny réformation izany. Amin'ny mahafiangonana Luterana antsika dia mankalaza izany antsika isan-taona ary amin'ny taona ity dia tsy avelantsika andalo fotsiny zany na dia eo aza ny fioboana sy ny zavatra maro izay nandalo tamin'ny firenentsika fa ankalaza izany amin'ny fomba maro isan-karazantsika ary anankiray amin'izany ity ataontsika eto amin'ny Facebook ity. Alohan'ny zavatra rehetra dia iara ivavaka isika rehetra. Tsoatranao zay ry Andriamanitra renay tsara indrindro nanomezanao anay ity fotoana ity ahafahanay mianatra sy mandinika ary mandalina ary mibanjina ihany koa ny iainan'ny fiangonana Luterana malagasy zany réformation izay nitarihiny Martin Luther mpanomponao izany. Androany zay dia hianatra ny izany fomba iainan'ny fiangonana izany réformation izany ka mangataka indrindra ny anomezanao anay ny tolotsaina ny fanahinao masina no hitarika na ny mpampianatra na ireo izay manaraka izao fampianarana izao. Ny anaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen. Araka nefa intsika tamin'ny vavaka izay natao teo dia ny lohahevitra izay banjintsika androany dia ny hoe ny fiangonana Luterana malagasy miaina ny réformation. Ny fiangonana Luterana malagasy miaina ny réformation. Dimanjato taona lasa mahery zay no nipoahan'ny réformation na ilay fanavaozam-pivavahana notarihiny Martin Luther. Ao anatin'izay taona maro zay dia maro ny zavatra nifanesy ny tantara ny zavatra nifamoafao tao anatin'ny tantaran'ny fiangonana, ny tantaran'ny fiangonantsika, ireo mpiara-miasa amintsika, ireo fampianarana sy foto-kevitra maro, idéologie izay mivoivoy amin'ny alalan'ny fanatontoloana, ny mety ho fisarian'ireo fijery maro samihafa eo amin'ny firenena samihafa izay mifandray amin'ny fiangonana Luterana malagasy izany. Ao anatin'izany 500 taona mahery izany, nankalaza ihany koa antsika fa 500 taona ny fiangonantsika. Ao anatin'ireo fotoana lava be. Dia amin'izao faraiky amin'ny 17 ny volana oktobra taona 20 izao, dia mampibanjina antsika indray ity lohahevitra ity hoe aiza ho aiza amin'izany fanavaozam-piangonana izany. Izany réformation izany ny fiangonana Luterana malagasy. Mbola miaina izany ve ny fiangonana? Mbola foto-kevin-dehibe izay iainan'ny fiangonana FLM ve ny réformation? Ireo zany no mahatonga antsika hijery an'ireo fanontaniana vitsivitsy ary teboka vitsivitsy izay iompanan' izao famelabelarana izao. Ny anankiray amin'izany dia hoe ahoana no hiatrehany FLM ireo rivotra be dehibe izay mivoivoy, izay mifofofofo manodidina azy tahaka ny fanatontoloana, ireo fampianarana sy foto-kevitra avy any amin'ireo firenena izay miaraka amintsika, ireo Luterana any ivelany na ireo izay mifandray amintsika na tsy mifandray amintsika. Aiza ho aiza an'ireo fampianarana ireo no misy ny fampianarana fiangonana Luterana malagasy. Amin'ny mahafiangonana Luterana azy mbola mahatazona ny fampianaran'ny réformation ve ny FLM. Fahatelo, mbola miaina ireo foto-kevitra ara teolojia izay novoiziny réformation ve ny FLM. Ireo fanontaniana ngeza be telo ireo dia hoezantsika hovaliana amin'ny alalan'ireto foto-kevitra telo ireto. Ijery ireo foto-kevitra telo izay heveriko fa mila ho saintsaina ny fiangonantsika ankehitriny. Ny voalohany amin'izany dia mikasika ny fanamarinana maimaimpona amin'ny finoana. Efa nianatra izany ny fiangonana Luterana malagasy, efa mahay an'izany izy. Fa ny fanontaniana mipetraka dia mijanona eo amin'ny fanamarinana ve ny fampianaran'ny fiangonana mba miresaka mikasika an'izay tokony toetra sy ny fiainan'ireo voamarina ve ny fiangonantsika. Ahoana ny tohin'ilay fanamarinana? Aiza ho aiza ny iainan'ny fiangonana Luterana malagasy zany hoe fiainan'ny olona voamarina izany. Ny fahatelo dia hibanjenantsika manokana ny fanakianana ilay mety sikera izay mahazo ny fiangonana Luterana malagasy azy amin'ny mahafiangonana fifoazana azy.
maro ireo avy any ivelany izay mitsikera ny fiangonana loterana malagasy hoe tsy afaka miaraka amin'ny teolojia loterana ny fifoazana. Ohatra amin'izany ny resaka amin'ny asa sy fampahirezana dia ny fametran-tanana, indrindra moa ilay fizarana famelan-keloka. Ireo zany no hojerentsika ao anatin'izao fampianarana izy. Dia hiditra avy hatrany amin'ny fizarana voalohany, ny teboka voalohany lehibe izay hojerentsika ary isika. Dia ny amin'ny fanamarinana maimai-poana amin'ny finoana. Foto-kevitra lehibe izay niaingan'ny réformation izay nataon'ny Martin Luther, ny fanamarinana maimai-poana amin'ny finoana. Ny zavatra izay nanainga sy nampivohitra n'izany hevitra izany dia ny fahitan'ny Martin Luther ny fiviliana lehibe teo amin'ny fiangonana romanina tamin'izany fotoana izany, izay nampiasa ny antsoina hoe indulgence, izay raha tsorina ny fiteny tokana dia ny fivarotana ny famelan-keloko. Amin'ny alalan'ny fivarotana ilay indulgence dia mampanantena ny fiangonana, ny fahefan'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, fa mahazo famelan-keloka ilay olona amin'ny fotoana izay androtsahan'ny vola hoy izy ireo dia miala avy eo amin'ny afandiovana ny fanahy ny havanao izay efa maty. Zany hoe azo vidina amin'ny alalan'ilay fividianana indulgence, amin'ny alalan'ny vola zany ny famelan-keloka. Io no tsindriny Martin Luther mazava tsara sy nolaviny amin'ny fomba mahery vaika fa Andriamanitra dia mpamindra fo, Andriamanitra dia fitiavana, ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ireriany izy no mamela heloko. Ny asam-panavotana nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay nisolo ny mpanota rehetra amin'ny alalan'ny finoana an'izany asa nataon'i Jesosy izany no anamarinan'Andriamanitra, ampitafian'Andriamanitra ilay fanamarinana na ilay fahamarinana n'Andriamanitra ao amin'ny mpanota. Ny zavatra tena notsindriny Martin Luther mafy tamin'izany dia tsy azo vidim-bola ny famelan-keloko, fa fanomezana maimai-poana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Voalazan'ny Martin Luther sy nampianariny fa eo amin'ny fienonan'ny tenin'Andriamanitra no ihonan'Andriamanitra mpamindra fosy be fitiavana amin'ny mpanota very-hevitra. Mitovy amin'ny olona anankiray hoy Martin Luther izay mandeha sambo ka eny ambony ranomasina amin'ny sambo aravoara tsy misy fanantenana, toy zany ny mpanota izay helohy ny lalàna. Ny lalàna dia milaza fa isika dia tsy mahatanteraka azy, noho zany satria tsy mahatanteraka ny lalàna isika dia voaheloka mandrakizay very any amin'ny fahaverezana. Ary io no asan'ny lalàna. Rehefa nampianatra ny lalàna sy filazantsara i Martin Luther dia notsindriny tsara fa amin'ny loterana dia ny tenin'Andriamanitra na ny toriteny dia misy zavatra anankiroa, singa anankiroa, dia ny lalàna sy ny filazantsara. Ny lalàna dia tsy inona fa izay manambara izay taky n'Andriamanitra amin'ny olona, ary ny lalàna hoy Martin Luther dia mamono, manameloka, manoritoro, satria ny lalàna dia amin'ilay fomba filazany azy le hoe misy asa roa na telo ny lalàna, ary ny asa voalohany amin'izany dia ilay asa teolojika ny lalàna. Zany hoe amasa azy amin'izany asa voalohany izany dia tahaka ny fitaratra ny lalàna, ka rehefa mijery azy tsika dia mahita ny tena marina momba ny tenantsika, ny mampanotantsika olombery tsy tanteraka. Ary amin'izany no anararaotany lalàna manameloka sy manoritoro antsika sy hilazany fa very, maty, tsy misy fanantenana. Indro ny tanako omeko anao, raiso, fahamonjy anao. Ny filazantsara dia mampangina ny lalàna ka milaza fa Jesosy Kristy no nahatanteraka ny lalàna tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, tamin'ny nandatsahany ny rany izay nisolo ny mpanota tsy mendrika sy tsy tanteraka, ka ny finoana an Jesosy izay mibanjina an Jesosy ka mino azy, mino zany asa nataon'izany, dia mitovy amin'izay natanteraka ny lalàna
ka tsy misy fanameloana intsony aminy izany fanamarinana mamempona izany fahamarinana avy any ivelany tena ny olona izany no ampianariny loteranina sy tsindriany lotera mafy satria fahamarinana vahiny no anamarinana ny olona tsy amin'ny alalany ezaka be na fampijalian-tena tahaka an'izay nataony Martin Luther ihany tao amin'ny fiangonana romana zay nisy azy no hamonjena ny olona fa ny asa be izay namonoana an Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ka nanolorany ny ainy teo amin'ny azo fijaliana. Io no filazantsara, io no fiainana, io ilay fanamarinana maimaimpona amin'ny finoana. Fa ny fanontaniana mipetraka eto dia ity fantatry ny zanaky ny fiangonana FLM izany fampianarana izany ary mino isika fa efa voamarina fa saingy ny tohiny izany fampianarana izany kosa mankaiza isika miaina n'ilay fanamarinana ve ny kristianina ato amin'ny FLM, miaina n'ilay fiainan'ny olona voamarina sy manana finoana tokoa ve ny zanaky ny FLM. Io no hoentiko izy hampisaintsaina antsika rehetra androany. Olona voamarina ianao, miaina n'ilay fanamarinana, ilay fiainan'ny olona voamarina tokoa ve ianao. Amin'ny Martin Luther ry havana dia notsindriny mazava tsara ny atao hoe mino sy ny atao hoe finoana. Amin'ny Martin Luther ny mino dia tsy iza fa ireo olona izay nandray ny fanamarinana izay no hamarininy Kristy ary dia lasa Jesosy kely eo amin'ny fiarahamonina izy ireo. Tsy hoe kory Kristy sandoka izy ireo, tsy izany no teny Martin Luther lazaina, fa ny fiainan'ireo olona voamarina ireo dia ahitana taratra any Kristy izay nataony Kristy no ataony ary ny fototry ny asan'ny Kristy dia tsy inona fa ny fanomezana, fanolorana famelan-keloka sy fanamarinana ary fampaherezana sy famonjena ny hafa. Hoe amin'ny Martin Luther ny finoana izay omen'Andriamanitra ny mino dia vy miaina izay mampietsika azy ary fomba fitenin'ny Martin Luther rehefa nanazava ny epistilo any Galatiana izy amin'ilay sorany mitondra ny lohateny hoe ny fahafahana kristiana dia azavainy mazava tsara fa ny finoana kristiana dia finoana miasa amin'ny fitiavana. Ny finoana dia sady fanomezana n'Andriamanitra ho an'ny mino tonga azy ahay atoky sy ho tia ary fikitra amin'Andriamanitra. Io le anamarinan'Andriamanitra ny mino amin'ny voalohany. Fa ny finoana ihany koa dia hery izay manetsika sy mampitsangana ary mampietsika sy mampiasa ny mino rehetra. Ary zany finoana izany, hoy Martin Luther, dia tsy maintsy miasa ao amin'ny fitiavana. Ny zavatra ataony finoana voalohany indrindra rehefa mahazo finoana ny olona hoy izy dia ny mampisokatra azy amin'ny hafa. Zany hoe raha mbola tsy mino ny olona dia tia tena izy, ny tenany ihany no hitany, ny tenany ihany no tompoiny, ny tenany ihany no fantany fa misy eto amin'ny zao tontolo zao. Fa rehefa tonga amin'ny finoana, hoy Martin Luther, dia misokatra ny masony ary mahita an'ireo fahorian'ny olona rehetra izay manodidina azy izy. Ary ao anatin'izany indrindra no anindren'ny Martin Luther n'ilay fomba fiteny teo hoe finoana miasa amin'ny fitiavana. Amin'izany dia tsindrin'ny Martin Luther mazava tsara ny mahafantso mpitahina ny mino, mahafantso mpitahina ny mino izay nilazany fa Jesosy mandehandeha eto amin'izao tontolo zao ny mino rehetra. Jesosy mandehandeha eto amin'izao tontolo zao ny mino rehetra. Ka ny asa izay nataony Jesosy, ny asa fanafahana, ny asa famonjena, ny asa famahana, ny asa fampitafiana, ny asa fanasitranana nataony Jesosy no ataony mino azy. Io ilay asan'ny olona voamarina izay ampitodiako antsika amin'ity androany ity izay ankalazantsika ny andron'ny réformation. Miaina izany ve ny zanaky ny fiangonana luteranina malagasy. Amin'izany koa no ampianaran'ny fiangonana luterana eran-tany ny flety dia ny voyan'ilay hoe feo famonaniana sy ny asa diakonaly ataon'ny fiangonana, feo diakonaly ataon'ny fiangonana. Amin'izany ny
fiangonana eto amin'izao tolo zao satria olona voamarina izy satria ny asan' Jesosy no ataony Jesosy kely mandehandeha eto amin'izao tolo zao izy dia tsy mahatanty raha mahita ny tsy fahamarina tahaka nataon' Jesosy ihany tsy mahatanty izy raha mahita olona noana tahaka an'izay nataon' Jesosy ihany tsy mahatanty izy raha misy olona voailikilika sy voanitsindry hazo lena tahaka an'izay nataon' Jesosy ihany ka amin'izay fotoan'izay ny fiangonana dia mitsangana ho feo faminaniana sy ho feo izay mitondra asa diakonaly fanafahana eo amin'ny fiarahamony. Hojerentsika fo ireo ny mpaminany ry havana ny asan'ny mpaminany dia ny mitondra ny hafatr'Andriamanitra voalohany indrindra miorina amin'ny hafatr'Andriamanitra ny asan'ny mpaminany ary zay no atao hoe mpaminany mpitondra hafatr'Andriamanitra fa amin'izany asa nataony zany koa dia nitsikera sy mitondra fanavaozana sy fanitsena teo amin'ny fiarahamonina izy raha mijery ny mpaminany Isaiasika, Jeremia, Amosa, Joela sy ireo mpaminany hafa rehetra dia sahany teny ny tsy marina sy ny tsy rariny teo amin'ny fiarahamonina izy ireo indrindra moa ny tao amin'ny fiangonana tao amin'ny fivavahan'ny Israely fa izay dia ny teny sahany teny na ny mpitondra fivavahana izy tahaka natao Martin Luther. Martin Luther no azo lazaina fa nanokatra an'izany asa faminaniana na feo faminaniana teo amin'ny fiangonana satria nahasahy Martin Luther nitsangana nanitsy ny fahadisom-pivavahana tamin'ny fotoanandro. Sahy izy nilaza tamin'ny ny fahefana papaly fahefany papa tamin'izany fotoana izany na dia notsaraina sy nampitahorina aza dia sahy nitsangana izy nanitsy ny fahadisoana tao amin'ny fiangonana ary nolazainy ny marina tamin'izany. Tahaka an'izany ny asan'ny fiangonana. Raha tena fiangonana voamarina, raha tena fiangonana miaina ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana tokoa ny fiangonana Luterana malagasy dia tokony hitsangana tsy ahatanty mijery ireo fahalovana eo amin'ny firenena ary sanatrika misy an'izany tokoa anatin'ny fiangonana koa dia tokony hitsangana ny fiangonana hiteny sy hanitsy ny tsy marina ny kolikoly ny fahalovana na eo amin'ny fiangonana io na eo amin'ny firenena. Ny teboka faharoa lehibe izay hojerentsika dia ny amin'ilay teny izay fantatsika rehetra loatra moa ny hoe soratra masina ireriana. Isan'ireo foto-kevitra lehibe izay maha-luteranina ny luteranina ny hoe soratra masina irery ihany. Amin'izany no hijerentsika ny amin'ny fijery hermenetika ny luteranina, ny teolojia luteranina. Inona no ambaran'ny teolojia luteranina mikasika ny soratra masina? Inona moa no famaritan'ny Martin Luther ny atao hoe soratra masina? Ahoana ny fomba famakian'ny fiangonana luteranina ny soratra masina? Inona ny solomaso izay hamakian'ny fiangonana luteranina ny soratra masina? Ary dia hijery amin'izay tsika rehefa aveo ny amin'ny réflexion izay moa zany no hitondrako azy eto hanazava n'ilay lohahevitra maluteranina dia rehefa aveo mitongra n'ray famakafakany sy fitsapotsapontsika an'izany lohahevitra izany amin'ny iainantsika luteranina malagasy azy ankehitriny. Inona moa no atao hoe soratra masina amin'ny Martin Luther? Tsara ny hanindriana ry havana fa i Martin Luther dia mpampianatra biblika ary ny testamenta taloha no halalininy sy nampianarany tao amin'ny université izay nampianarany ary professora tao amin'izany université izany Martin Luther no nitarika an'ilay fanavaozam-piangonana fanavaozam-pivavahana azafady. Amin'ny professora azy dia nianatra tsara mikasika ireo fiteny biblika izy sy ireo teolojia ny rain'ny fiangonana sy ireo izay nalaza tamin'izany fotoana izany. Augustiniana raha teo moa no fikambanana izay nisy azy amin'ny mamonka azy ary dia fantany tsara ny fampianarana izay niainga avy amin'ny teolojia ny Augustin izany. Amin'ny Martin Luther ry havana rehefa nisokatra ny maso-panahiny sy ny maso-tsainy dia niova ny fijeriny ny atao hoe soratra masina. Amin'ny Martin Luther ny atao hoe soratra masina dia izay mampiseho an'i Kristy, izay manosika an'i Kristy, izay maneho an'i Kristy. Amin'ny fiteny
allemand zay fitenin'ny Martin Luther dia nolazainy Was Christum treibt. Was Christum treibt. Zany hoe ilay matoa teny hoe tribe amin'ny teny allemand dia somary sarotra kely no mandika azy amin'ny teny malagasy fa amin'ny teny frantsay izy dia promouvoir. Zany hoe ny soratra masina amin'ny Martin Luther dia izay mipromouvoir any Kristy. Izany hoe izay mampiseho any Kristy, izay manosika any Kristy, izay ahitantsika any Kristy. Amin'ny Martin Luther ny soratra masina, ny ivon'ny soratra masina dia Jesosy Kristy. Amin'ny Martin Luther zany ny masotsivana ahafahantsika mametra sy mandrefy ny masoratra masina ny soratra iray dia ny ahitana any Kristy ao amin'ilay soratra masina. Izay no nahatonga ny Martin Luther sahany laza ny epistile ho an'i Jakoba hoe epistile mololo na epistile bozaka. Ny antony dia satria tsy hoe kory tsy ilaina fa misy métaphore zay niraisin'ny Martin Luther avy ao amin'ny Korintiana voalohany ny amin'ilay fanorenana trano. Rehefa manorina trano ny olona dia mampiasa briky, ary amin'izany briky zany dia mampiasa singa maromaro, ao anatin'izany ny bozaka na ny mololo, ary ao anatin'izany ihany koa ny tany na ny fotaka. Amin'ny Martin Luther zany misy an'ireo soratra sasany izay anorenany fiangonana tahaka ny trano zany, ilay métaphore zay ampiasain'ny Martin Luther, izay anorenany fiangonana ny finoany sy ny fampianarana. Misy amin'izy ireo izy Martin Luther dia tena briky na fotaka no anaovana no anorenana n'ilay trano. Fa amin'ireo soratra sasany kosa araka ny fijeriny azy dia mololo na bozaka, ary ao anatin'izay no heveriny fa bozaka ny epistile ho an'ny Jakoba. Inona ny tiany Martin Luther lazaina amin'izany? A Martin Luther ny soratra masina anankiray dia tsy maintsy ahitana an Jesosy Kristy. Ahoana ny fomba ahitana an Jesosy Kristy ao amin'ilay soratra masina? Ny asa na izay zavatra ambaran'ilay soratra dia manondro any Kristy izay manamarina ny mpanota. Io no ivon'ny soratra masina. Io no ivon'ny fampianaran'ny soratra masina manontolo amin'ny Martin Luther. Jesosy manamarina maimaim-pona ny mpanota izay tsy misy alahatra, tsy manan-katokona amin'ny alalan'ny finoana. Rehefa namaky ny epistile ho an'i Jakoba Martin Luther dia tsy nahita loatra an'izay fampianarana izay no mahatonga azy, satria ny ao amin'ny epistile ny Jakoba dia manindry kosa ny lalàna na ny tsy ny lalàna loatra moa fa ny asa tsara. Anankiray amin'izany moa le anindrian'ny Jakoba ny hoe ny fanamarinana ohatrany hoe manome lanja ny asa tsara izy. Ka io nahatonga ny Martin Luther ny laza fa bozaka ny epistile ho an'i Jakoba raha oharina amin'ny epistile ho an'ny Romanina izay lazainy Martin Luther moa fa filazantsara ny epistile ho an'ny Romanina, satria ao no namelaran'ny Paoly apôstôly amin'ny fomba mazava sy lalina indrindra ny atao hoe fanamarinana maimaim-pona. Amin'ny Martin Luther zany rehefa mamaky ny soratra masina izy na any amin'ny Genesisy azy dia mahita an Jesosy Kristy izy, satria Jesosy Kristy no ivon'ny soratra masina. Na mamaky any amin'ny Jonary izy, na mamaky ny any amin'ny Amosa aza izy, na any amin'ny Jeremia dia mahita an Jesosy, satria amin'ny Martin Luther dia ivon'ny soratra masina. Raha tena soratra masina io izy dia tsy maintsy misy an'i Kristy, ahitan'ilay fanamarinana maimaim-pona ihany koa ao anatin'izany fampianarana izany. Was Christum treibt, izay mampiseho an'i Kristy, izay manosika an'i Kristy, io no atao hoe soratra masina. Miainga avy amin'izany dia marobe ny zanaky ny fiangonana no tsy mahafantatra akory ny dikany teny hoe soratra masina irery ihany. Marobe no mampifangaro izany amin'ny ny antsoina hoe solo scriptura, mampifangaro an'izany amin'ny ny sola scriptura amin'ny teny latina amin'ny solo scriptura, na ny sola scriptura ny tena dikany hoe soratra masina irery ihany amin'ny Martin Luther dia izao: ny soratra masina no fahefana faratampo sy voalohany-drindra izay mifehy ny finoana sy ny fampianaran'ny fiangonana. Izany dia nentiny Martin Luther
nanohitra sy nanda ny zavatra nisy tao amin'ny fiangonana romanina fa izay izay nametraka ihany koa ankoatra ny soratra masina ny tradisiona ny lovantsofiny rainy fiangonana na ny lovantsofiny fiangonana ho manana fahefana eo amin'ny fampianaran'ny fiangonana. Soratra masina ireriany no fahefana faratampony mifehy ny fampianaran'ny fiangonana. Ny ankamaroan'ny kristianina loterana ry havana dia tsy dia mahazo loatra an'izany fa mieritreritra fa ny dikany hoe sola scriptura dia ny hoe izay voasoratra amin'ny soratra masina ihany. Tsy mitovy reo. Io no antsoina hoe solo scriptura. Fa ny antsika dia ny soratra masina no fahefana. Mety sy voasoratra ao amin'ny soratra masina ny zavatra iray. Ohatra, tsy voasoratra amin'ny soratra masina ny hoe aza mifoka rongony ohatra. Tsy mahita an'izany amin'ny soratra masina ianao. Fa ny foto-kevitra ny prinsipa ny soratra masina kosa dia manda ny fihinanana zavatra mahadomelina. Noho izany dia lavin'ny loterana ny fifoana zava-mahadomelina fifoana rongony. Izay no mahasoratra masina ireriany, fahefana izay mifehy ny fampianaran'ny fiangonana. Ka ny fampianarana loterana izany amin'ny alalan'ny sola scriptura dia mametraka fa tsy singa iray na andiny soratra masina iray eo amin'ny soratra masina ihany no alaina ka hovoizina fa voasoratra amin'ny soratra masina ka hakana ilay fampianarana iorena ny finoan'ilay fiangonana. Fa mampianatra koa tsika ny amin'ilay tota scriptura. Izany hoe ny fitambarany soratra masina, ny fitambarany foto-kevitra ny soratra masina rehetra no inoan'ny fiangonana sy ametrahany ny fampianarany. Dia rehefa tonga eo tsika dia ijery amin'izay ny aiza ho aiza ny toerana misy ny fiangonana loterana malagasy ankehitriny amin'izany miaina ny soratra masina irery azy izany. Tena mahafantatra ny tena fototra iorena ny ve ny fiangonana ary tena miaina izany soratra masina irery ihany ny soratra masina izany ve isika. Raha mijery ireo fiangonana rahavavy izay loterana manerina n'izao tontolo izao tsika dia mahita ireo fampianarana maro samihafa izay azontsika antsoina amin'ny fomba tsotra hoe fiviliana miala amin'ny soratra masina. Ny anankiray amin'izany izay nalaza tato ato moa dia ny amin'ny fanambadiany mitovy fananahana. Ny fanambadiany mitovy fananahana, ny fitsofan'ny fiangonana rano ireo mitovy fananahana, na lahy na lahy sy lahy na vavy sy lahy, na ireo fomba mamoetra izay feno fahavetavetana izay tsy ara soratra masina. Ny fiangonana loterana malagasy dia mbola mipetraka mazava tsara amin'ny toerana izay misy azy amin'ny maha-fiangonana loterana azy ka mampianatra fa ny soratra masina amin'izay ampianarana fiangonana azy. Tsy amboamboarina na vilivily na aolakolaka, io no anorenan'ny fiangonana ny fampianarana. Noho izany ny fiangonana loterana malagasy ao anatin'ny lalam-panorenany sy ilay bokely izay milaza ny maizy azy ny FLM dia manindry tsara sy manazava tsara fa manohitra sy manda ny fanamadeny mitovy fananahana izy. Ary raha mbola ilaina aza dia tokony hanoratra sy hambolavola bokely izay misy ny fanazavana ara-baiboly ny handavana fiangonana loterana malagasy izany. Satria amiko dia tsy ampy ny filazana fotsiny ao amin'ilay boky sy ao amin'ny lalam-panorenana fa tokony hazava ny handavantsika ireo fomba nanazavan'ireo tandrefana ny soratra masina mba hita miariary fa fahotana ny fiarahana mitovy fananahana ary fahotana ho an'ny fiangonana ny manaiky ny fanambadiany mitovy fananahana. Io no zavatra tsara ho tsindriana mazava tsara amin'izao ankalazantsika ny faraika amin'ny telopolo ny volana oktobra ny andron'ny réformation. Mbola mijoro amin'izany maha fiangonana loterana azy ka manaiky ny mahasoratra masina irery ihany no mifehy ny fampianaran'ny fiangonana sy ny fototra iorena ny fampianaran'ny fiangonana sy ny teolojiany ka tsy manaiky ho avilivilin' lalam-panjakana na ny mety zo n'olombelona na ny ideolojia na ny fanatontolona na ireo rivotra rehetra izay mitondra aretina fampianarana mivilana sy fampianaran-diso izay manaiky an'ireo zavatra mamoehitra ireo ho ampiarana eo amin'ny
fiangonana. Ny teboka fahatelo farany riavana izay ho jerentsika dia ny amin'ny ny fifoazana sy ny mahaloteranina. Ny fifoazana sy ny mahaloteranina. Nisy fiangonana sasany tany ivelany izay nitsikerana fiangonana loterana malagasy ka nilaza fa tsy tena loterana ny fiangonana FLM satria mampiditra sy miaina ny fifoazana. Nisy notsikeraina tamin'izany ny asa sy fampaherezana, indrindra moa ny fametran-tanana sy ny fizarana famelan-keloka ataon'ny mpiandry mandritra ny asa sy fampaherezana. Io ihany no idirantsika androany. Amin'izao irosontsika amin'ny fankalazana ny andron'ny réformation izao. Isan'ny fanontaniana lehibe izay mipetraka amintsika izay mila hodinintsika. Ny maha-fiangonam-pifoazana ny FLM ve dia manala ny maha-loteranina azy. Io ny fanontaniana izay hoentsika ho tsakotsakontsika androany. Isan'ireo fototra lehibe izay nandrena ny Martin Luther ny teolojia ny réformation, ny nanindriany mazava tsara ny amin'ny fisorona ny mino rehetra. Pisorona ny mino rehetra. Pisorona ny mino rehetra. Ao amin'ilay boky nosorata mikasika ny ministera sy ny fiangonana, amin'ilay Luther's Works, volume 40 no anazavany Martin Luther azy. Ho an'izay mamaky an'io boky dia manomboka eo amin'ny pejy fa 420 eo dia manazava ny amin'ny ireo asa fitony ny mino amin'ny mampisorona azy Martin Luther. Aveza moa no nazo ny Martin Luther n'izany fotokevitra mikasika ny fisorona ny mino rehetra izy zany. Nolaviny Martin Luther ny fotokevitra momba ny fisorona tao amin'ny fiangonana Romanina fahizay izay nisy azy. Izay nibodohan'ireo pretra ihany ny asa fisoronana, dia ny asa fitoriana sy ny asa fizarana ny sakramenta, ny asa fanaovana batisa sy ny sisa, dia antokon'olona voatokana tao amin'ny fiangonana no afaka nanao izany. Martin Luther nefa dia tsy natao ho an'ny olona tokana ny asa fisoronana, fa noraisiny ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa ny 15 izay manambara ny mahafanjakam-pisorona ny mino izay namelaran'ny Petera ny amin'ny mahafanjakam-pisoronana ny mino rehetra. Petera voalohany toko faharoa eo amin'ny 15. Dia nanazavany Martin Luther fa tsy natao ho an'ny mpitondra fivavahana ihany, ny pretra ihany, fa ho an'ny mino rehetra ny asa fisoronana. Ny toetra n'ity fisoronana ny mino rehetra ity amin'ny Martin Luther dia misy anankiroa. Ity fisoronana ataon'ny mino rehetra ity dia sady ara-panahy no manerana, no hoe universel, spirituel sy universel. Amin'ny maha universel sy maha spirituel azy dia tsy fisorona fizika, zavatra materialy tahaka ny hita tao amin'ny testamenta taloha intsony no asa fisorona ataon'ny mino, tsy fanaterana biby atao fanatitra vonoana ao amin'ny tempoly intsony tahaka ny ao amin'ny fisoronan'ny testamenta taloha, fa efa noravan'i Jesosy hoy Martin Luther ny fisoronana levitika ao amin'ny testamenta taloha tamin'ny nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana, ary izany fahafatesan'i Jesosy zany no sorona tokana amantany izay namarana ny fisoronana levitika ary manokatra kosa ny fisoronan'ny testamenta taloha dia ny fisoronana ara-panahy. Noho izany tapitra hatreo amin'ny fahafatesan'i Jesosy ny fisoronana levitika satria no tampony na antsoina hoe climax ny fisoronana levitika. Ary dia manombokeo dia nitrihatra ny efitra lambana ny rideau tao amin'ny masina indrindra izay nanasaraka ny toerana masina sy ny masina ary ny kianja sy ny masina. Noho izany dia manambara amin'ny fomba sembolika izany fa afaka miditra ao amin'ny masina indrindra ny mino rehetra. Ary io no fotokevitra izay voiziny Martin Luther amin'ny fisorona ny mino rehetra. Ny fisorona ny mino rehetra dia ho an'ny mino rehetra, tsy ankanavaka. Ka amin'izany na lahy na vavy
dia ao anatin'izay hoy izy Martin Luther mamino azy zay mampino azy zay mampisorona azy zay dia manana asa izy ireo ka misy asa fito izay nolazainy Martin Luther fa ataony mino amin'ny mampisorona azy. Ny voalohany amin'izany dia ny voalohany sady lehibe indrindra ho Martin Luther dia ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Io no fanombohan'ny famonjenan'ny olona. Ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra satria amin'io no misy ny lalàna sy ny filazantsara izay mitona ny olona hibebaka sy ho hamarin'i Kristy. Ny faharoa dia ny manao batisa. Ny manao batisa. Asan'ny mino rehetra ihany koa ny fanaovana batisa. Fanaovana batisa moa ny fampidirana ny olona ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fahatelo dia ny manolotra ny fanasan'ny tompo, ny sakramenta ny fanasan'ny tompo. Ny fizarana amin'ny fomba marina sy madio ny sakramenta dia asan'ny mino rehetra mampisorona azy izany. Ny fahaefatra dia ny fahefana fanalahidy. Ny mino rehetra ihany koa hoy Luther no nanoloran'i Jesosy zany fanalahidy zany fa tsy ny olona iray na roa amin'ny fiangonana ihany. No resina amin'izany moa ny ao Matteo 7:5-5 dia mivakito izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha manota aminao ny rahalanao dia mankanesany aminy ka rehefa mitokana ianareo roalahy dia aseho azy ny fahadisoany. Raha miainanao izy dia efa azonao ny rahalahinao. Ary ny faharoa dia ny eo amin'ny 9:20 izay fantatriantsika tsara satria henitsika foana amin'ny asa sy fampahirizana rehetra izay atao. Dia ilay manao hoe lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Matteo 7:5. Io ilay fahefana fanalahidy izay omena ny mino rehetra hoy Martin Luther amin'ny mampisorona azy. Zany hoe fahefana ny mino rehetra io fahefana fanalahidy io fa tsy ho an'ny pastora ihany araka ny fampianarany Martin Luther ihany. Ny teboka fahadimy, ny asa fahadimy izay ataony mino dia ny fanaovana fanatitra amin'ny mampisorona moa. Zay ny tena asan'ny mpisorona ao amin'ny testamenta taloha. Saingy amina fisoronana ara-panahy sy manerana azy dia tsy manatitra biby na vola na volamena tsy izay intsony ilay fanatitra izay ataony mino fa fanatitra ara-panahy. Araka izay hita amin'ny Romanina 2:20 koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famindrampo n'Andriamanitra atolory mba atolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo zany. Zany hoe fisoronana ara-panahy, fanompom-panahy izay ataony mino amin'ny mampisorona azy. Amin'izany dia ny ataony voalohany zany dia ny manolotra ny tenany ho sorona masina sy madio ho an'Andriamanitra. Ary ny tena fototra zany hoy Martin Luther dia ny fanaterana fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra. Tahaka ny iakaran'ilay emboka manitra atao amin'ny tempoly miakatra mankany amin'Andriamanitra. Ny tokony iakarany fiderana sy ny fisaorana ataony mino sy ny fiangonana ho amin'Andriamanitra. Io ilay fisaorana ara-panahy izay ataony mino amin'ny mampisorona azy. Ny asa fahaenina dia ny mivavaka ho an'ny hafa, manao fivavahana fifonana ho an'ny hafa, tahaka ny nataon'ny mpisorona. Ary amin'izany hoy Martin Luther dia mitsangana manelanelana ny olona sy Andriamanitra ny mino ny mpisorona. Ka ny asa ataony dia ny mibata ny hafa ho ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka fifonana izay ataony. Mibata sy milanja ny mpanota ho ao amin'Andriamanitra. Io amin'ny alalan'ny vavaka, io no asa fahaenina ataony mino amin'ny mampisorona azy. Ny asa fahafito farany dia ny mitsara ny fampianarana. Anjaran'ny mpisorona, satria ny mpisorona tao amin'ny testamenta taloha no mpampianatra sy mpanitsy ny fampianarana. Dia anjaran'ny mino amin'ny fisorona ara-panahy ny mitsara ny fampianarana asany tokoa moa izany araka ny fampianarany Martin Luther. Mety manontany teny ianao hoe araka izany fampianarana Martin Luther izany tokony ianao batisa daholo ny rehetra, tokony hampandray fanasan'ny tompo daholo ny rehetra sy ny sisa. Tsia. Nampianarany Martin Luther tsara fa
na dia eo aza ny mahafisoronana anjiaby ny fiangonana na fiangonana manerana sy ara-panahy ny fiangonana dia izao no nataony raha isika rehetra ozy izy no itory teny dia hitabataba tahaka ny sahona ka tsy ho fantatra itsony izay hoenona noho izany dia mifidy olona avy ao amin'ilay ireto mpisorona ireto hatao ordination ka hitondra fiangonana ino atao hoe pastora amin'ny fiangonana loterana malagasy olona fidiny fiangonana hitarika sy isolo tena azy anao le asa fisoronana ao amin'ny fiangonana ny tena tiako ho tsindrina eto ry havana dia ny ilay tsikerany olona ny amin'ny fifoazana sy ny mahaloterana rehefa nojerentsika ireo teboka fito izay misy ny asa ataony mino mampisorona azy dia ho tsindrintsika tsara ilay fahefana fanalahidy le nomeny Jesosy ny fiangonana nomeny Jesosy ny mino rehetra ao anatin'izany tompoko no anaovan'ny mpiandry loterana malagasy ny asa mpifoazana sy asa iny manonona ny famelan-keloka amin'ireo olona rehetra izay manatona azy amin'ny maha mpisorona ara-panahy azy noho izany dia tsy mifanohitra velively amin'ny fampianarana loterana izay napetraky Martin Luther akory ny teolojia loterana izay mametraka ny mpiandry ho afaka manonona famelan-keloka ary zay no mahatonga ny fiangonantsika rehefa amin'ny fotoana izay misy fandraisana fanasany tompo izany hoe mahazo famelan-keloka amin'ny alalan'ny sakramenta ny fiangonana dia tsy manao ny asa sy fampahirezany fiangonana sasany mba hialana amin'izay fisalasalan'ny olona efa nahazo aho tarina efa mbola anonana indray ato amin'ny asa sy fampahireza satria famelan-keloka iray ihany no raisina tsy misy Jesosy samihafa akory ao amin'ny fanasan'ny tompo sy ao amin'ny asa sy fampahirezana fa Jesosy iray ihany no anononana sy manonona famelan-keloka ho an'ny fiangonana zany hoe azo antoka izany fa tsy mifanohitra amin'ny fampianarana loterana sy ny teolojia loterana momba ny fisoronan'ny mino rehetra akory ny fanonona ny mpiandry famelan-keloka amin'ny olona izay manatona azy tsindrina eto ihany koa ny fampianarana momba ny fisoronan'ny mino rehetra voalaza mahazava tsara fa tsy ny pastora irery ihany no mpisorona ao amin'ny fiangonana tsy ny pastora irery ihany no mpisorona raha mbola teo loterana isika ka manaraka ny fampianaran'ny Martin Luther dia ny fiangonana ny mino rehetra mihitsy no mpisorona ao amin'ny Kristy fandamina ny fiangonana mba ahatonga filaminana no ifidianana olona iray na roa avy ao amin'ilay fiangonana atao ordination ka hitarika ny fiangonana anao an'ireo asa sasany tahaka ny sakramenta sy ny fanolorana ny fanasany tompo fa ny asa sasany kosa dia tena azo ny mino rehetra atao ny mitory teny ary ny fanaovana batisa aza raha misy antony manokana ilana ny batisa ankamehana dia azo ny mino atao koa izany ireo ry havana no famakafakana sy fandalinana izay nataontsika androany amin'izao fa raiky amin'ny 30 oktobra taona 24 zao izay ankalazantsika ny andro ny reformationa mitodika ny lasa itsika ary mibanjina ny ho avy ary mandinika ny ankehitriny ny fiangonana mbola loterana ve ny fiangonana FLM eny tompo loterana izy miaina tsara ny fisoronany mino rehetra miaina tsara ny mahasoratra masina irery ihany ny soratra masina ary mbola miaina tsara ihany koa ny fiainany mino voamarina amin'izany mahasoratra masina azy izany ary dia ireo teboka telo ireo ry havana no nentsika indray mankalaza ny androny reformationa androany ary dia mirary indrindra ny fitahian'i Jesosy ho amin'ny fiangonana rehetra na neto Madagasikara na any ivelany izay manaraka an'izao fampianarana izao ankalaza androny reformationa ireny coronavirus ny any ivelany ary ny eto Madagasikara kosa ankalaza izany ao anatin'ny filaminana sy ny fiandrianan-tsaina tanteraka isika amin'izao andro reformationa izao mankalaza amin'ny fiadanana tompoko
dia ho an'i Jesosy irery ihany ho an'Andriamanitra irery ihany ho an'ny fanahy masina irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Saotra tompoko.